Eo amin'izay tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia betsaka tato ato ireo malagasy tsy maharisika intsony amin'ny fanaovam-vaksiny zanany no ireo resaka sy mandeha momba izay vaksiny iray. Nanambara androany ny filohan'ny ny olilafitry ny mpitsabo fa ny vaksiny dia singa iray miaro ny zaza amin'ny aretina mety hitranga. Nanatanteraka fianianana ny mpitsabo ary tsy manao ambanin-javatra ny asany. Ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ihany koa no mampanao vaksiny ka tsy tokony ihany malagasy fanampanazavana. Matetika zany ny olona raha mandinika anareo raha mijerina raha ny amin'ny internet ao manaratsy vaksiny tsisika malagasy raha tototra be dehibe no manaratsy vaksiny dia rehefa tena jerena rehefa iza le olona tsy dokotera le sy lainga dao le professeur zaza tsy malaky izy. Ny OMS no mampanao ny vaksiny zany raha ny tamintsika zany vaksiny eken'ny OMS eken'ny ministera fahasalamana tsisy kosa ngamba hoe anao ratsy na fitsabony dia naverimpoana ny mpiasa fahasalamana